Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehefa kotratra ity sabotsy fahavalon'ny volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramaso araka ny jaona toko 420, jaona toko 420 andinina 720 ka hatramin'ny faha 130, jaona toko 420 andinina 720 ka hatramin'ny faha 130 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo, efa harenareo fa izaho milaza taminareo fa andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny raha aho. Fa ny iray dia lehibe noho izaho, ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia ny tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrenan'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatry izao tontolo izao, fa tiako ny ray ary arak'izay nandinin'ny ray aho, dia izany no ataoko. Mitsangana, andeha isika hiala eto. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tenin'i Jesosy izay fampaherezana ny mpianatra riavako ity mofinaina ity. Jesosy dia resy lahatra fa andalo zavatsarotra ny mpianatra. Resy lahatra Jesosy fa andalo zavatra mafy ny mpianatra, ary mafy aminy ahita ny fahafatesan'i Jesosy, ny fahorian'i Jesosy, ny fanenjehana an'i Jesosy, ho mafy amin'ny mpianatra nahita ny ireny rehetra ireny. Ary dia nampiomana fatratra ny mpianatra Jesosy. Jesosy na dia Andriamanitra ary dia tena nahatakatra tsara ny fiainan'ny olombelona izy. Hoe misy fetra ny zavatra zaka ny olombelona manoloana ny olon-tiany, manoloana ny olona akaiky ny fony. Tahaka antsika rehefa mandalo zavatsarotra, tahaka antsika rehefa mandalo manana namana na havana akaiky tsy salama, tahaka antsika rehefa manana olon-tiana marary na manana olona dia izao mafy amintsika ny mahita azy ireny. Ary indraindray aza voatery tsy maintsy mila fampaherezana manokana isika rehefa tojo ireny zavatsarotra na fisarahana amin'ny olona akaiky ny fontsika ireny. Fantatry Jesosy tsara mihitsy izany toe-javatra izany hoe andalo zava-manahirana ny mpianatra, andalo zavatra sarotra izy ahita ny fangirifiren'i Jesosy ilay tiany, ilay tia azy, ary dia nanomana ny mpianatra izy. Zavatra roa lehibe no nitenenin'i Jesosy fampionana ny mpianatra. Voalohany dia izao, nanome toky izy hoe fiadanana no omeko anareo, fiadanana no avelako aminareo. Toy ny milaza Jesosy manao hoe ho faty andao tsy ho hita intsony amin'ny mahalay olombelona azy fa hiakatra mankany an-danitra saingy izao namela fiadanana Jesosy, amela fiadanana ho an'ny mpianatra Jesosy. Ary izany ho antsika izay ao anatin'ny zava-manahirana, ao anatin'ny zavatsarotra indraindray, satria mety mandalo izany ny fiainantsika olombelona. Tsy misy olona maniry handalo zavatra manahirana, tsy misy olona maniry handalo zavatra sarotra, saingy izao mety ho lalovany ny fiainana andavanandron'ny olona izany. Dia ny toko omeny Jesosy antsika dia izao ny fiadanana tsy nentin'i Jesosy nakany an-danitra, fa namela fiadanana teto ambonin'ny tany Jesosy. Izany hoe ao anatiny mety ho savorivory-saina na tebiteby ara-panahintsika io dia tian'ny tompo atsapa isika fa ny fiadanany dia navelany ho anao. Ny fiadanany dia najanony eto amin'izao tontolo izao, ary fiadanana azontsika raisiny izany. Io fiadanana io izay ratsorina mifanohitra amin'ny hoe tebiteby, mifanohitra amin'ny tahotra, mifanohitra amin'ny lay fiforetana anaty, lay fiadanana izay mifanohitra amin'ny aia maro isan-karazany izao fiainana izao. Dia Jesosy zany nanamafy mihitsy manao hoe
ao anatiny zavatsarotra mety lalovantsika tsy niritsika io de izao eo ny fiadanana. Ahoana no ahatonga lay fiainatsika hanana fiadanana anatin'lay tebiteby dia lay tenin'i Jesoa io mitsangana de isika hiala eto. Fanapakevitra avy amintsika zany no mahatonga atsika miataka mitsangana miala am'lay tebiteby. Fanapakevitra zany hoe za ndray fiadanana. Zay ny dikany hoe mitsangana de isika hiala eto, hiala am'lay izy, hiala am'lay toerany tebiteby, hiala am'lay toerany lay fahoritsaina de fanapakevitra hitsangana, hiala handray lay fiadanana. Afaka malala ao anatin' zany zavatsarotra mety ho lalovantsika zany de zao manapa-hevitra handray fiadanana. Toe-tsaina sy toe-po ny fiadanana, toe-tsaina sy toe-po koa ny akanjosana sy ny tahotra. De Jesoa miteny mitsangana ianao, raiso ny fiadanana. Inona le raiso ny fiadanana? Mino fa mandalo ny zavatsarotra, mino fa zakanao ny zavatsarotra, mino fa lay zava-manahirana lalovana io de zao zavatra misy vahaolana io. Tsy maharitra io, tsy io ny tompony teny farany fa ny fiadanana zay navelan'i Jesoa anao. Fa ny faharoa zay nampahirezan'i Jesoa ny mpianatra raha teo koa dia ny fiononana, ny fiononana ny teny fampiononana ary nampionona mafy ny mpianatra izy dia ny teny zay nampionona ny mpianatra de manao hoe nareo aza malahelo ny fonareo fa izao no lazaiko aminareo ho any am'ray aho, ho any am'ray de mbola ho avy ndray aho, dia mbola ho avy ndray aho ka ho akaty aminareo. Zany hoe Jesoa dia manazava fa ao anatin'ny tebiteby ny mpianatra io, ao anatin'lay fahoriany ny mpianatra io de zao tsy ahitan'i Jesoa izy am'lay endrika nahitany azy tsony, ahitany fahoriany aloha de tsy ahita saingy zao Jesoa mbola hiverina, mbola ho avy aminareo indray aho. Zany teny zany de tena nentin'i Jesoa mampahery antsika mihitsy hoe lasa lay Jesoa ara-tantara, lay Jesoa atao hoe Jesoa ara-tantara, lay Jesoa ho teraka atao tranon'omby, lay Jesoa nombona ataony azy fijaliana, lay Jesoa ara-nofo zany dia hoe handeha hiala am'lay toetra Jesoa ara-tantara, hiala am'lay Jesoa lay fahafantarana azy ara-nofo zany, hiala am'izay Jesoa. Fa hiverina kosa izy ary hiverina am'lay hery sy fahefana. Hiverina izy aloha andefa ny fanahy de atsika mitondra ny toko 2:20 ity moa de fanazavan'i Jesoa mihitsy momba ny fanahy masina. Ho avy izy, ho avy aminareo ny mpananatra, 10:20 dia ho avy ny mpananatra. Ho avy Jesoa aniraka ny mpananatra. Fa ho avy koa Jesoa hiverina indray eny amin'ny rahoany lanitra. Ary dia izany toe-panahy zany dia mahatonga antsika tsy miforotra ao anatin'lay fahoriana lalovana vetivety. Raha tsy zany very Paoly teny hoe ny fahorinay maivana. Tsy ny fahorinay tsisy fa ny fahorinay maivana. Maivana lay fahoriana satria ny finoana no mitondra lay fahoriana fa tsy lay olona. Ny finoana miasa no mitondra lay fahorian'lay olona fa tsy lay olombelona. Zay mahatonga mpino mahazaka lay fahoriana ka miteny hoe ny fahorinay maivana. Maivana lay fahoriana, maivana lay épreuve, lay fizahan-toetra, maivana lay fangiry firiana, maivana izy tsy hoe satria tsika ny matanjaka. Maivana izy tsy hoe satria tsika no manatsaina sy endry, fa maivana izy satria ny finoantsika no mitondra azy. Ny finoantsika no mitondra lay eta mavesatra de manjary maivana lay izy. Ary le finoantsika nefa ninona? Finoantsika ny hazo fijalian'i Kristy, ny finoantsika ny fahafatesan'i Kristy to amin'ny hazo fijaliana. Iny ny fahafatesan'i Kristy iny no mitondra la entana, lay fahoriana, lay tebiteby, lay zava-manahirana, lay zavatsarotra dia manjary inona no mitranga? Manjary ny fahoriana maivana. Ary zay ny tian'ny tompo ho takatritsika manao hoe mbola hiverina izy. Hiverina izy rehefa nanaisotra ny fahotana zao tontolo zao, rehefa nanaisotra lay enta mavesatra teo amintsika ka nanombo zany fahotana sy ny enta mavesatra tao amin'ny hazo fijaliana de miverina Jesoa mbola ho avy izy. Afaka ahoana no hamaivana ny entantsika? Ahoana no mahatonga antsika afaka miteny tahaka amin'ny Paoly hoe ny fahoriana maivana? Ahoana no ahafahantsika mionona sy mahery ao anatin'ny zavatsarotra mety ho hitantsika, zavatsarotra ateraky ny fiainana mampino, zavatsarotra ateraky ny herisetra ny manodidina, zavatsarotra ateraky ny lafiny zavatra manahirana eo amin'ny fiainantsika olombelona,
de ho koa Jesosy mitsangana ndeha hiala eto, manapa-hevitra hitondra ny entanao eo am' Jesosy, manapa-hevitra handray an'lay Jesosy velona. Hoy Jesosy hiverina, izy io Jesosy miverina io, Jesosy nandresy ny fahafatesana, Jesosy nitsangana tamin'ny maty, andeha tsika hitsangana eto, hiala am'ty toeran'ny fahafatesana ety, handray lay Jesosy velona. Midika ny tenin'ny Jesosy mamarana io, zava-dehibe tenin'ny Jesosy io rehefa avy nitanisa lava be ito izy mitsangana, ndeha sika hiala eto. Inona lay eto? Toeran'inona io? Toeran'ny tebiteby, toeran'ny fahafatesana, toeran'izay anjakan'ny tahotra maro isan-karazany. De hoy Jesosy mitsangana ndeha tsika hiala eto. Ho aiza? Ho ao amin'Andriamanitra, ho ao amin'ny toeran'ny finoana, ho ao amin'ny toeran'ny fanantenana, ho ao amin'ny toeran'ny fifaliana. Afaka malala be de be ny olona zay ndraindray sahiran-tsaina diso fanantenana. Be de be ny olona no be de be amitsika reny mieritreritra hoe fa maninona moa no avelan'ny tompo handalo zava-tsatra tak'izao fa maninona moa no avelan'ny tompo mandalo zava-manerana tak'izao. Mitsangana ndeha hiala eto. Jesosy mialano io toeran'ny fangiry fireny io, fa ny tompo de mampionona sy mampaherenao. Fa ny faran'izay resahantsika ho tsika manao hoe inona lay toe-panoa, inona lay toe-panahy, inona lay fomba nampiononany Jesosy ny mpianatra, de zao ny fampiononany fa ny fiadanany navelany amitsika, ny fampiononany fa mbola hiverina izy, tsy aiza izy akory fa eo mandrakariva, ary tsy aiza izy tsy akory fa mbola hiverina, ary miverina amin'ny alalan'ny fanamasina aty anatintsika, miverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay hitondra antsika ao aminy. Fa ny faran'izay tsy hanam-pionona ihany Jesosy amin'ity mofinaina eto ampelantanantsika ety, fa izao koa ny faharesen'ny andrinany zao tontolo zao. Ho Jesosy tsy manana na inona ato amiko izy, raha antsorina tsy manam-pahefana na inona am' Jesosy ny andrinany zao tontolo zao. Inona le hoe andrinany zao tontolo zao? Io ny devoly sy ny miaramila, ny fanaratsy. Tsy manana na inona am' Jesosy izy. N'Andriamanitra mpiandra zany eritreretra manao hoe nahitan'ny Jesosy hoe nombona tao amin'ny hazo fijaliana, no viraviraina, no kapohana, ny latsaina, ny satrohana tsilo, de toy ny mieritreritra manao hoe nanana fahefana tamin'i Jesosy ny devoly satria afaka namono azy. Tsia hoy Jesosy, tsy manana fahefana tamiko izy, tsy manana fahefana izy, fa izao lalana ny diavina mba hamonjena ny olona zany. Natolotra teo atera-pelantanan'ny mpanota Jesosy, fa tsy nanana tsy fahefana mandeha ho azy tao anatin'ilay ratsy akory, zany hoe nanana fahefana izy nanombo an'izao tao amin'ny hazo fijaliana. Tsia, natolotra teo am-pelantanan'ny mpanota Jesosy fa tao amin'ny hazo fijaliana, fa tsy hoe fahefan'ilay ratsy fotsiny, ny herin'ilay ratsy natonga zany. Tsia hoy Jesosy, efa ndresahany tamin'ny Pilato io manao hoe tsia, tsy manana fahefana amiko ianao. Raha tsy avy any ambony ny Andriamanitra nanome anao an'izany fahefana zany. Ary zany mampahery antsika ry havako malala, mampahery antsika manao hoe ny andrinany zao tontolo zao, lay ratsy tsy manana fahefana amitsika, tsy manana na inona aty amitsika izy. Tsisy zavatra, tsisy zon'lay ratsy atakina aty amitsika na ny kely ary, fa fahasoavan'Andriamanitra aty amitsika. Noho zany de zao tsy manana zavatra atakina amitsika izy, de tsy tokony atahotra azy isika, tsy hipitrosana inona am'lay ratsy isika. Ary zay mahatonga antsika mahana fifaliana ry havako. Ndraindray ny olona mieritreritra foana manao hoe ka ahoana ny fiainana ankehitriny, ahoana ny andalovana ny fiainana, ahoana ny resena ny fiainana, ny ratsy. Tsy ry havako malala, tsy manana fahefana amitsika ny ratsy na kely azo, fa Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana no nandom-posa atsika, na de nanota ary sika, na de mpanota ary sika, de zao tsy manatsiny-tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria nalohany Jesosy avokoa. Jesosy nandony hoditra ny otatsika rehetra. Noho zany lay ratsy tsy manana fahefana hiapangatsika, tsy manana fahefana hakasika atsika, tsy manana na inona amitsika lay ratsy, fefa voaloha 100 isan-jato nitrosatsika. Zay ny dikany hoe famonjena. Zay ny dikany hoe famonjena. Tsy afaka mitaky na inona amitsika lay ratsy. Tsy afaka hiapangatsika eo anatrehan'Andriamanitra izy. Tsy afaka hilaza na inona am'izay mety ho tsy nentina ataotsika akory ary izy. Satria efa nisy nandoa nitrosatsika de Jesosy. Efa nalohan'i Jesosy tamin'ny rano tao amin'ny hazo fijaliana, efa novidiny tamin'ny rany avokoa itsika mpino rehetra, ny olombelona rehetra. Noho zany manapa-hevitra mitsangana
hijoro zay ny tenin'i Jesosy hoe mitsangana andeha isika hiala eto inona hiala amin'ny tahotra hiala amin'ny fiampangan'ny lay ratsy hiala amin'ny fanaratsiany lay ratsy fa isika de olom-baovao de mahatonga Jaona amin'ny teny manao hoe itsika nge tsy manoty izao tontolo zao ange tsy mahalala antsika intsony tsy mahafantatra antsika izao tontolo zao satria isika olom-baovao satria efa novidiny Jesosy tamin'ny rano isika zay mahatonga an' Jesosy teny eto manao hoe na inona ho avy ny andrinan'izao tontolo zao fa tsy manana na inona ho avy lay ratsy tonga ety am'izao tontolo zao fa tsy manana na inona amintsika izy tsy mifampiraharaha aminy isika hoy Paoly noho izany de zao tsy manana na inona tsy manana fahefana amintsika izy tsy mahakasika antsika izy satria tsika efa an' Jesosy satria tsika zanak'Andriamanitra noho zany inona ny mampatahotra antsika inona ny mampanahy antsika inona ny mahakivy antsika itsika efa an' Jesosy efa novidiny tamin'ny rano zany de afaka malala mahery isika satria manana an' Jesosy mahatoky itsika satria manana an' Jesosy ny zavatsarotra mety ho lalovantsika mety hisy zany ny zava-manaingina mety ho lalovantsika mety hisy zany tsy mandany zany mihitsy Jesosy eto azay indrindra no efa nampionony antsika izay indrindra no nampahirezany antsika izay indrindra no napitrakany antsika izay indrindra no anonony antsika hoe tiany isika de afaka zao farany herinandro zao mahaiza misaotra an'Andriamanitra fa efa novidiny tamin'ny rano tamin'ny alàny zanany ny fiainantsika manontolo ka tonga olom-baovao isika esoriny tahotra ny tebiteby ny aia fa manana an' Jesosy isika hivavaka isika tompo misaotra anao zahay misaotra anao ny amin'ny teninao zay manaisotra ny tebiteby sy ny tahotra ty anatinay ny teninao manasitrana anay mahatonga anay mitraka mijoro tsy ho tamana amin'ny toeran'ny fahafatesana ny toeran'ny tebiteby ny toeran'ny tahotra sy ny aia fa mahatoky ny fiadanana efa noraisina tao aminao mahatoky ny fanamasina efa natolotra ao ampitoerinao ty anatinay ary indrindra mahatoky ny fandresenao ary tsy manana fahefana aminay na amin'ny fiainanay na amin'ny asanay izao tontolo zao satria efa anao zahay ary ny teninao raha toe fa ranafatra anay manao hoe tsy misy maharombaka zay eo ampelantananao miasa ianao tsisy mahasakana saotra tompony am'izay menao anay tamin'ity herinandro ity mifarany herinandro de fisaorana mitafitafy no miloatra ny vavanay tompo ary misaotra koa noho ny am'izay nitahinao ny asanay ny ankonanay ny mpiarabelona aminay de ny firenenay ny mpitondranay ny mpampianatra anay ny havanay ny namanay de isoranay ianao fa samy tsapanay avokoa ny famindramponao miatra ataonao amin'izy ireny de taio kosa Jesosy ny herinandro vaovao taio indray ny herinandro manaraka apetraka feno ampelantananao reny Jesosy ampahirezanao anay ary asehoy am'izao tontolo zao fa manana anao zahay ary asehoy am'izao tontolo zao fa tianao zahay ary ampandresenao ary dia manjaka amin'ny fiainanay isan'andro be fahasalamana reo marary Jesosy sy trano ary ireo mitebiteby manana ady ampanahy ampahireza ataovy marina amin'ny teninao ny hoe ny fiadananao no efa navelanao ho azy reny misaotra Jesosy fa manankina ny fiainanay ambany fahasoavanao zahay mba ho feno fifaliana ny isan'andronay amen.